Viana napetraka ho an'ny Oniversite Mpanjakana manerana ny nosy ny hirosoana amin'ny fampiasana ny angovo hazavozina sady fiarovana ny tontolo iainana izany no fitsimbinana ary vahaolana ihany koa amin'ny fatapahan'ny herinaratra matetika. Efa tena mirosony ny asa ho an'ny Oniversite Antananarivo. Ho an'ny Biblioteka Université, panneau solaire 530 mananatanjaka 720 watts, faculté en sciences, panneau solaire 970 mananatanjaka 700 watts, faculté en teny matsoratra sy ny siansa maolona, panneau solaire 260 mananatanjaka 320 watts. Efa andalana ny fametrahana fitaovana rehetra ho an'ny faculté en médecine sy ny agro, fitaovana tsara sy raitra ary mandeha tsara no ampiasain'ny teknisianina ary malagasy 100% no manatanteraka ny asa. Tanjona ny aleo tena tanteraka ny amin'ny resaka angovo ireo université rehetra mba hatomombana ny asa sy ny fianarana ary ny asa-pikarohana. Mbola hitoy ny asa.